Ivadika avy hatrany ary isika ao anatin'ny lafim-baovao ary politika no izantsika n'izay vaovao izay rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy tonga ihany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny voalazan'ny Premier ministre lehibe ny gouvernement Dr Kolo Roger mikasika ireo fangatana ireo solombavambahoaka kosa dia nambarana fa ilaina ny tombotsoa fa niady amin'ny fahantrana aloha no tokony ho atao fanazavana misimisy kokoa ary rehefa filoha gamba dia fampiasana ny matetika dia matetika mihitsy ary efa niaona taminy tany Afrika Atsimo ka efa mazava gamba hoe rehefa tonga ny fotoana dia tsy hoe tsy verina ihany izy fantatro fa rehefa tonga fotoana karakara an'iny za mikarakara hoe nataony ianao mikarakara ny sécurité izy mikarakara ny politika ankapobeny marely a dia izay fa za hoe diavita zavatra rehetra zay atao eto Madagasikara mba izy zay koa mba nanao an'iny ary efa miresaka matetika momba an'iny izy a ary ireo hitanareo ihany fa ary misy ihany io azavatao fakazany député fa mandeha eny an-dalana eny ihany tsy misy babazany fa atoa angatahany dia zavatra hoe mety possible angamba misy jerena miaraka zavatra hoe ne efa nazy azy afatra hatramihety zany a io jerena io raha zavatra hoe namboamboarina fosiny fa mpamana fosiny amizao a dia tsy azo atao fa ny zavatra voalohany fa nyteneny koa izy eo le tsy arenanay tsy arenan'ny député fa arenan'ny vahoaka ka ny vahoaka ny zavatra voalohany ndreka na tombotsoa be lehibe le vavavahoaka fotoana zay raha izy rehefa rano vahoaka arenan'ny fotoana dia mbola ao am-fijaliana fahantrana lehibe dia lehibe toy izao hoe mana fa ilaina ny tombotsoa fa ny zavatra voalohany tokony atao a dia miady amin'ny fahantrana mba hamboana ny vahoaka amin'ny